Ilaina mihitsy ve ny famerimberenana amin'ny tantara? Andao hodinitsika indray izany. Mankasitraka anao hatrany miarabanao ihany koa ary mirarisoanao ao anatin'ity fiarahana mandinika ny soratra masina ity. Mamerina amin'ny tantara, inona no averina ho tantaraina? Ilaina foana ny fitantarana ny zavatra tsara. Matetika isika ao anaty fiarahamonina no mitantara zavatra nandreraka, mitantara zavatra olana, mitantara zavatra mety hoe nahatonga antsika nanana fihetseham-po tsy tsara, fa tsara ihany koa. Ary izay no irian'Andriamanitra indrindra ny fampatsiahivana mitantara ny zavatsoa izay nataon'Andriamanitra, ary heverina ombenombeny izay fa izay fitantarana ny zavatsoa nataon'Andriamanitra izay dia tena maneho fa tena mifandraikaiky amin'Andriamanitra tokoa zasy ianao ao anatin'izay. Ary misy lesona anankiroa raha eto ampamakafakana isika. Ny voalohany dia izao: nampatsiahy zany tamin'ny fieritreretana zany fa tena zava-dehibe ankinanaina mihitsy izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Izay no nampatsiahivin'ny fahafatesan'ny ankohonany akana. Tena ilaina ilay mifandray amin'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy ho tafalatsaka ao amina fitiavan-tena, fitiavam-bola sy ny fitsiritana. Ary ny hitantsika teo aloha tany amin'ny tantaran'ny nahazonan'i Jeriko kosa dia izao: ny an'ny fampidirana ny Rahaba ao anisan'ny ankohonana ao anatin'ny vahoaka ny firenena kosa dia tena famindrampon'Andriamanitra sy ny famonjeran'Andriamanitra. Ny anankiray zany tena hoe iankinanaina ny fifandraisana amin'Andriamanitra, fa raha tsy mifandray amin'Andriamanitra mikely foana isika dia mety votsitra ihany koa ny fiarovana. Fa ny anankiray kosa dia hoe namindra fo, ary mamindra fo Andriamanitra ho an'ny olona ary mamonjy Andriamanitra ho an'izay rehetra matahotra azy ka manaiky an'izay famonjeny izay. Toy ny tantara araka ny andininy toko fahavalo amin'ny Josoa dia milaza miresaka momba ny hoe nakany amin'ny tendrombohitra anankiroa zany ny zanak'Israely, dia ny tendrombohitra Gerizima ny anankiray, dia tendrombohitra Ebala ny anankiray. Inona no nataon'izy ireo teo? Andehana vao ny fanekena amin'Andriamanitra. Ary io fanekena io dia avaozina foana. Ilaina foana io avaozina, izay ilay alana famerimberenana an'ilay fitantarana. Niaraka tamin'ny vady aman-jany izy ireo ary nilaozana tanteraka ny tanàna, dia tsy nisy olana tamin'izay fandaozana ny tanàna izay. Efa nanome an'io toromarika io mantsy Mosesy talohan'izao, fa tsy maintsy hanao an'izay fa navaozana ny fanekena izay ny Israely. Ary dia tonga tamin'ny fotoana sy ny toerana mety hanaovana izany izy ireo dia ny tendrombohitra Gerizima ny anankiray, dia tendrombohitra Ebala ny anankiray. Nizara foko enenina zany ny zanak'Israely amin'ny mahafoko 12 azy. Ny ilany teo amin'ny tendrombohitra Gerizima no nijoro teo amin'ny manoloana ny tendrombohitra Gerizima zany. Ny ataon'izy ireo zany dia ny hoe hanamafy an'ireo fitahiana avy amin'Andriamanitra amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Nanao fanekena fianianana zany hoe mbola hitandrina ny didinao indray izay Andriamanitra. Ny enina sisa kosa avy amin'ny tendrombohitra ilany zany dia nanao amen, na tena nilaza, nanamafy fa tena izany mihitsy Tompo no ataonay. Izay moa no dikan'ny amen, marina izany na hoe ho tanteraka tokoa ny izany. Dia natao koa ny fanozonana hoe rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia simba. Dia nanaiky koa hoe izay mihitsy, izay ilay hoe amen, ho tanteraka mihitsy anie izay, tahaka ny manao vely rano amin'ny fomban'ny malagasy zany izy io. Dia Josoa zany mitsangana eo an-dohasa eo anelan'elan'izay. Inona nataon'i Josoa hoy isika? Izy no namaky ny zavatra rehetra, vaky teny zany amin'ny tenin'ny feo mafy, ary nanao ny fampianianana amin'ilay fanekena. Dia tsy vitan'izay fa zao, mbola natao ihany koa zany ilay lalàna nosoratana tamina vato. Fantatsika tsara fa ny hevitry ny hoe vato dia hoe mafy, ary ny hevitry ny hoe soratana amin'ny vato dia tsy ho levona na hoe tsy ho voakosoka haingana fa maharitra. Izay zany ny hevitry ilay izy hoe andao isika no fanekena maharitra amin'Andriamanitra fa hitandrina ny didiny sy hitoetra mandrakariva ao aminy. Izany no natao dia mba hahatonga n'ilay fitokisana amin'Andriamanitra ho tena hoe nisy, ary hahatonga antsika ho tena mahazo
ny hery avy amin'Andriamanitra entina indray mitoy amin'ny fiainana. Nampiritsika Mosesy ho an'ny mpisorona hoe vakianareo isaky ny fito taona ny lalàna, izay le hoe averimberina. Ary ilaina ny famerimberina izay satria misy fotoana hanadonoana azy io, eny fa na dia ao anatin'ny fahafantarana azy dia indraindray izy adino. Ary ao amin'ny fankalazana ny fetin'ny tabernankely no asaina nanaovana an'izany. Dia ny ankizy, ny tanora, ny ray aman-dreny dia natao ho ampatsiahivina an'izay mandrakariva ao anatin'ny tontolon'ilay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny ilaina foana izany mba hahatonga an'ilay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ho simba na ho rava. Izany hoe ny tendrombohitra Ebala zany ilay tendrombohitra anankiray dia naneho ny ozon'ny lalàna. Ary ny tendrombohitry Gerizima kosa, ilay ilany dia maneho ny fanavotana avy amin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny hatakarantsika an'izay satria mamonjy Andriamanitra ary mitarika antsika ho amin'ny famonjena lehibe izy, saingy izay mihazona tsy fitanterahan-dalàna, tsy fankatoavan-dalàna kosa dia ho tratran'izay ozona izay ary tsy ho tratry ny famonjen'Andriamanitra. Andao isika hanaiky hanatona an'ilay nanavitra antsika. Jesosy Kristy io nanavitra antsika tamin'ny fahadalàna ary mitondra antsika aty amin'ny fihetezana kosa izy dia ny fanaovana ny sitrapony. Ary mahavonjy antsika amin'ny ozon'ny fahotana izy, afaka tafala amin'izany ozon'ny fahotana izany zasy ianao, ndao hanatona azy, ndao hiombona aminy, ndao hanaiky ny sitrapony, hanaraka azy. Entiko mbavaka ho aso ho anao izany. Vavaka isika. Tompo, misaotra indrindra fa mijoro ho anay ianao ary averimberinao mandrakariva ny teninao, milaza fa izay mitandrina ny teninao no manana fiainana ka tsy ho elohina. Ary ny teninao dia izay efa voambaratra any am-boalohany dia ny sitraponao, ny didinao, ny fitsipikao rehetra izay niainanao satria avy amin'ny ray izany. Ampahirezo zahay hitandrina araka izany mba tsy ho potika izao fiainana izao. Hombanay mandrakariva sy hamindra fo aminay hatrany anie ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.